Raha ny tontolon'ny kabary kosa no ansiteny any Mahajanga amin'izao fotoana izao ny fanilo miampita izay manamarika ny fahadimapolo taona ny fimpima na ny fikambana ny mpikabary eto Madagasikara rehefa avy nitety any Toamasina sy Antananarivo. Mifanindry andalana tamin'ny hetsika fanendrena ny filoam-paritany fimpima vaovao hiasa any Mahajanga moa izany. Dia be namakivaky ny tanàna ny Boeny no nanomboana ny fanamariana manamarika ny fahadimapolo taona ny fimpima teto Mahajanga. Nofetesin'ireo mpikabary ny rajobily izay narahany mozika maredona. Nentina nitetin'ny Boro hatreo amin'ny komuna Mahajanga ny fanilo miampita izay nainga tany faritra Atsinanana, Analanjorofo ary Aloatra Mangoro na avitanana 10 kilometatra maro. Ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara ankehitriny raha tany Toamasina izay nanomboka izany tamin'ny voalohan'ny volana Jiona. Na vita 570 kilometatra ny tetin'ny faritany Toamasina ny fanilo miampita. Taorian'izay kosa dia nandalo tao Antananarivo na vita 570 kilometatra tamin'ny faritra Analamanga, Itasy ary Bongolava. Ankehitriny kosa dia tonga eto amin'ny faritany fimpima Mahajanga rehefa avy nandalo tao Maevatanana ary efa mahatratra 270 kilometatra izany no nitrinay ny hoe izay tiany tenindrazany tiany tanindrazany amin'izao fahadimapolo taona ny fimpima izao. Kabary ery teny malagasy, kabary atsika jiaby. Fa ny fanindran-dalana tamin'ny hetsika ny fanindrena ny filoam-paritany fimpima Mahajanga, Andriamatoa Laikefona Christophe sy ny fanolorana ny filoha-tsampany mpikabary eto Mahajanga. Nisy ny fampitan'ny filoha-tsampana Antananarivo, Rainobemrindra, Andriamanalinarivo, ny fanilo tamin'ny filoha Vovotendry teto Mahajanga. Ankoatr'izay dia nisy ny famoahana mpianatra mpikabary sy ny fanolorana lamba fimpima. Aorian'ny Mahajanga dia hiazo an'Antsiohy ny fanilo miampita amin'ny volana Septambra ary eto Antananarivo kosa no anaovana ny ivon'ny jobily fahadimapolo taona ny fimpima amin'ny 20 Novambra ho avy izao.